misy fasivy mandrapahatonga ny sabotsy faraka ambin'ny folo ny volana jolay dia eto amin'ny hôtel de ville no karakarainay mikentsahodina ny salon de l'entrepreneuriat de l'emploi. Ny tanjona amin'izy io dia mba ahafahana mitarika ny tanora sy ny orinasa majinika salatsalany mba ho tonga eto azo mety ho fanampiana rehetra izay ilainy amin'ny fanitarana na amin'ny famoronana orinasa. Eo ihany koa zany resaka asa tsy adino hoe ny tanora matetika rehefa ao anatin'ny asa zay dia mieritreritra izy hoe rehefa manana diplôma dia mahazo azy ny dikan'izay fa tsy voatery ho izay ilay izy fa tonga eto zany zay amin'ny le vahaolana ho an'ny tanora rehetra sy izay mitady asa hoe misy ny teknika, misy ny atao hoe astuce zany ahafahana mitady ny asa izay tena mendrika anazy. Raha ohatra sarotra aloha zany tonga dia amin'ny statistika ohatran'izay fa ny tena asa zao hoe tena ho toloran'ny mpandray anjara androany dia ataontsika eo amin'ny 100 eo zany hoe raha tetezinareo reo stand mialatsiny stand reo dia hitanareo eo misy manolotra 20, misy manolotra misy tsy voatery hoe zao dia zao le asa fa hoe mandray CV fotsiny izy roa androany fa misy asa misy compétence tadiaviny foana zany dia avy amin'ny alalan'ireny CV izay apetraky ny olona visiteur reny zany nafahanjareo mijery avy eo hoe iza no mety amin'ny asa ohatrany ahoana dia iza mety amin'ny asa ohatrany ahoana. Sehatry ny asa inona no tena hoe maro an'isa? Hatreto zany ny sehatry ny asa tena hoe misy amin'ny mpandray anjara amin'ny salon de l'entrepreneuriat de l'emploi dia matetika asa ho an'ny tanora any amin'ny sehatra ohatrany hoe resaka web na resaka centre d'appel eo ihany koa zany hoe izay ataontsika hoe somary miavaka mihitsy zany avy amin'ny losti izay mandray amin'ny ataontsika hoe tanora izay manana compétence mialatsina amin'ny teny frantsay mifanandrika amin'izay resaka hoe sehatra asa ara-médical zay. Maneran-tany mikasika amin'ny fandraharana semaine mondiale de l'entrepreneuriat any amin'izay fotoana izay no fantatra hoe iza no nandresy tao anatin'izay fifananana izay. Mandra-pahatongan'izay izahay dia manome fanampiana ara-teknika ho an'ireo mpandray anjara rehetrarehetra. Izy rehetra fa ny tena farany an'ilay fananganana ilay olona ray izay mandresy ny tena oentinay zany hatramin'ny fanatanterahana formalité juridique sy ny fanampiana rehetra izay tokony ilaina. Zay angambany dia farany ho antsika atao amin'ity toeran'ity izay manam-pikasana miara-iasa amin'ny salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi satria concours de projet ao anatin'ny salon izy io dia vonona foana zany zay fomba fiteny moa hoe tsy rano mitropaka tonga ny namana mavomavo fa zay fomba miara-miasa foana dia isaorana manokana ministère ny industrie zany izay soloan'ny monsieur le directeur général teny eto androany amin'izay fanampiana izay hoentin'izay satria izy moa zany tena hoe anisan'ny tena mpiara-napoka voalohany indrindra anatin'izay concours de projet. Rivelt Rakotomanana, Rivelt LTD farany coordonnateur des salons, des coordonnateurs des projets,